Matio 7:10. Ny niovan'i Jesosy tarehy tao an-tendrombohitra. Ary nony afaka henemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatrehany izy ka ny tavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli nidresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe: Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, ko raha sitrakao oka hanao ilay telo eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Eli. Raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo, ary injao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Ary noho nandray izany ny mpianatra, dia lavo ny ankohoka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe: mitsangana fa aza matahotra. Ary noho ny andrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary rehefa nidina avy tao an-tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe: aza milaza amin'ny olona ny fahitana, mandra-pitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Ary ny mpianany nanontany azy ka nanao hoe: nahoana ary no ilazan'ny mpanorandalàna fa Eli tsy maintsy ho avy aloha? Ary Jesosy namaly ka nanao hoe: Eli dia avy ihany ka ampody ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga sahady Eli, nefa ny olona tsy nahafantatra azy, fa nanao izay sitraky ny fony taminy, dia tahaka izany koa no ampiaretany ny zanak'olona. Dia fantatry ny mpianatra fa Jaona mpanao batisa no nolazainy taminy. Ny nahasitranan'i Jesosy ilay zazalahy nampahorin'ny demony. Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanantona an'i Jesosy dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko, mamindrafo amin'ny zanako lahy, fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa, fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano. Ary nitondra azy tamin'ny mpianatra fa tsy nahay nahasitrana azy izy. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe: ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, entoty amiko izy. Ary niteny mafy azy Jesosy, dia nivoaka tamin'ny demony ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay olo izay. Dia nakao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe: nahoana izay tsy nahavoaka azy? Ary hoy Jesosy taminy: noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny voatsinapy iray azy ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe: mifindray ery, dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Ny nilazan'i Jesosy fanindroany, ny hahafatesany sy ny hitsanganany indray. Ary raha nitoetra tany Galilea izy, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe: ny zanak'olona efa atolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonoiny, nefa amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy. Ary dia nalahelo indrindra ireo. Ny nampandoavan'i Jesosy an'i Petera ny atsasaky ny sekely. Ary noho ny tonga tao Kapernaoma izy, dia nankeo amin'ny Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe: moa ny mpampianatra anareo tsy mba manjo ny antsasaky ny sekely va? Dia hoy Petera:
mandoa ihany izy. Ary raha voatafiditra tao an-trano Petera dia nosakanan'i Jesosy teny izy ka nataony hoe ahoana no hevitra ao ry Simona? Avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka etỳ an-tany ny fahatseranana sy ny volahetra? Avy amin'izany va sa avy amin'ny olon-kafa? Ary nonoa Petera taminy avy amin'ny olon-kafa? Dia ho kosa Jesosy dia afaka ary ny zanaka. Nefa andao isika manavotoina azy dia mankanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjonoa ary raiso izay azan-drano azo voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany dia ahita vola sekely eo ianao dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy ianao.